Faly miarabantsika hatrany ry havana malala rehetra amin'ny tompo mahatratra ity talata fa 5 amby 20 ny volana novambra taona 5 amby 20 amby 20 arivo. Ato anatin'izao sakafom-panahy izao ary mpanjinantsika lohahevitra hatrany manao hoe mandrasa ho avy ny tompo. Hivavaka isika ary havana. Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, Andriamanitra tomponay, rainay mandrakizay no afaly ny fonay ny dera mankilaza manome voninahitra anao. Noho ny fiarovanao sy ny fitantananao anay, ny fandrakofanao anay tamin'ny tanam-pahasoavanao ka mahatratra sy ny maraim-baovao zo indray zay. Isaoranay anao Andriamanitra, ny amin'ny fitahiana manana mbiampy arotsaka ao aminay, indrindra ny amin'ny fanomezanao ny teninao, satria ilay teninao aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Ary miatrika izao sakafom-panahy izao indray zahay Tompo, satria mahanak-ambara aminay ianao. Dia mitenena Jehovah Tompo fa miainanao izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Eny ary havana, ny sakafom-panahintsika amin'ity anio tia dia arak'izay hita ao amin'ny Jaona voalohany. Jaona voalohany 2 ka ny 4 mitsahatra amin'ny 7 Jaona voalohany 2 4 ka mitsahatra amin'ny 7 toy izao mivaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny aminareo dia izay efa renareo hatramin'ny voalohany no ka hitoetra ao anatinareo. Raha mitoetra ao aminareo, ao anatinareo izay efa renareo hatramin'ny voalohany, dia hitoetra ao amin'ny zanaka sy ny ray kosa ianareo. Ary izao ny teny fikasana izay nataony tamintsika dia ny fiainana mandrakizay. Izany zavatra izany no voasoratra taminareo ny amin'ny mamitaka anareo. Ary ny aminareo dia ilay hosotra noraisinareo taminy no mitoetra ao aminareo. Ka tsy mila ampianarin'olona ianareo, fa satria ny hosotra avy any aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra. Sady marina fa tsy lainga izany, dia atomoera ao aminy ianareo araka ny nampianarana anareo. Ary ankehitriny, anaka, tomoera ao aminy mba hananantsika fahasahiana raha iseho izy, ka tsy ho menatra eo anatrehany amin'ny fiaviany. Raha fantatrareo fa marina izy, dia fantatro fa izay rehetra manao ny marina no zanany nateraka. Amen. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Anapaka amponareo ny ry havana malala rehetra amin'ny tompo ny fiadanan'i Kristy. Amen. Jaona moa no manoratra ity epistily ity ary ho an'ny fiangonana izay niaritra fampianarana sandoka no anoratany an'izao epistily izao. Tamin'ny andro manko dia nisy ny mpampianatra diso izay nanao hoe tsy mahatonga tena tsy misy an'izany hoe fahatongavana nofo any Kristy izany. Na le tenenina amin'ny teny frantsay hoe adosietisme, tsy isy an'izany hoe tonga nofo zany Kristy. Ary tamin'izany fotoana zany ihany koa no nila zany hoe tsy misy zany hoe fa tsy misy ny ota. Ary fantatry Jaona marimarina zany filazana zany, ary tonga izy tsy nijanona mihitsy nampianatra, nampita ny fampianaran'i Kristy ho amin'ny fiangonana mba hahatonga azy ireo tsy ho voafitaka. Ny teny hoe ary ato amin'ity moa zany tena miteny hoe tomoera. Tomoera, ilay teny hoe tomoera avy amin'ny teny grika hoe meno, dia hoe mijanona maharitra mifandray tsy tapaka. Ka ilay fototry ny fiandrasana any Kristy zany eto ilay mitomoera aminy anareo, tena hoe mila mitoetra ao amin'ny Kristy, mila mijanona ao amin'ny Kristy, mila maharitra ao amin'ny Kristy, mila mifandray tsy tapaka ao amin'ny Kristy. Ary zany ilazana hoe tomoera ao amin'ny tenin'i Kristy ianareo,
ny andiny fa efatra ambyroapolo sy ny fadimy ambyroapolo no ilazanany zany tomoera ao amin'ny kristy na ao amin'ny tenin'ny kristy zany hoe mijanona ao amin'ny tenin'ny kristy irery any mitomoera ao amin'ny tenin'ny kristy irery any ny fotom-pinoana protestanta ry havana zay nasongadiny ry lotera sy Jean Calvin de misy hevitra tahaka izao voalohany solis Christus na hoe kristy irery ihany soli scriptura na hoe soratra masina irery ihany sola gratia azafady sola gratia na hoe fahasoavana irery ihany sola fides na hoe ny finoana irery ihany soli deo gloria na hoe ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra reo prinsipa anankidimy reo ny mahaprotestanta ny protestanta ary zany ihany koa no ampitoerany soratra masina amintsika am'izao fotoana izao ry havana malala rehetra amin'ny tompo ny mahaprotestanta amin'ny protestanta de tsy miankina amin'ny lovatsofina na ny amin'ny zavatra zay lazay ny paparay masina ary zany filazam-paparay masina zany zany fotoana zany no nahatonga ny lotera nanangana le atao hoe 95 thèse de Luther verinato isika ry havana tomoera ao amin'ny tenin'ny kristy irery any ary zay ny lazay ny soratra masina aoko hitoetra betsaka ao anatinareo ny tenin'ny kristy ny fampianaran'ny kristy ry havana ny fototry ny fiainana kristiana ary izay rehefa mitoetra ao amin'ny tenin'ny kristy isika de mitoetra ao amin'ny ray sy ny zanaka ary rehefa mitoetra ao amin'ny ray sy ny zanaka isika de zay le lazaina teo hoe mahazo fiainana mandrakizay mamonjy atsika zany ry havana zany hoe fitoerantsika ny fitoeranao amin'ny tenin'ny kristy irery izay sola scriptura zafady sola scriptura zany hoe tenin'Andriamanitra irery any ry havana malala rehetra amin'ny tompo meteza ianao hitoetra hibanjina tsy hiala am'izany hoe tenin'Andriamanitra izany irery ihany fa ny faharoa de zao hoe amin'ny andin'ny fahaenina ambyroapolo sy ny fafito ambyroapolo de zao ny fanahy masina no mitantana ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra ny fanahy masina no mitantana ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra ny fanahy masina no mitantana zany de hoe fanahy masina no manoro hevitra mba hahatonga ny olona tsy ho voafitaka ny fanahy masina zao no niteny tao anatin'ny Jaona ka nahatonga anazy nanoratra n'izao epistily zao ho an'ny kristianina zay tratry ny voafitaka ny fampianarana sandoka zay milaza fa tsy misy an'izany fahotana zany hoe Jesosy Kristy zany tsy teny tonga nofo zany any amin'ny Jaona any manko toko voalohany Jaona fa tsy epistily Jaona toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo miteny hoe ary ny teny de tonga nofo ka nonona tamintsika ary hitanay ny voninahiny ry havana malala rehetra amin'ny tompo ny fanahy masina no manoro hevitra araky ny teny hoe fanahy masina de io le atao hoe mpampatsiahy mpanoro lalana mpisolo vava parakletos ny dikan'izay ary zay lay fanahy masina izay nefa no mitantana ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra ianao lay zanak'Andriamanitra rehefa manaiky ianao ho tantany ny fanahy masina rehefa manaiky ianao hanjakany ny fanahy masina tolora ny fanahy masina saina toro lalana tsy hevitra ny amin'ny fanarahanao ny tenin'Andriamanitra ary ny fahatelo ry havana de izao hoe mitomoera amin'ny fahamarinana amin'ny andiny fahavalo ambyroapolo sy ny fahasivy ambyroapolo any ny resahana nany tomoera amin'ny fahamarinana ahoana moa zany hoe tomoera amin'ny fahamarinana izany aoka ianao hanana fahasahina aoka ianao sahijoro amin'ny marina zay amin'ny marina manafaka anao tsy ho andeva mijoroa amin'ny marina fa zay mijoro amin'ny marina izay manao ny marina ny tena zanak'Andriamanitra tokoa
ny olona miandro ny tompo de mila mijoro mila mitoetra ao anatin'ny fahamarinana trany ary raha matadidinareo ny teny sitrapon'andriamanitra tamin'ny lahady de zao hoe mifalia ianareo zay enjena noho ny fanarahanareo an'andriamanitra fa nareo kosa tsy mahazo mifaly kosa nareo zay manao ny ratsy zany eny le sakafo ina moa le sitrapon'andriamanitra nambara tamitsika tamin'ny lahady ho anao zany rehefa mijoro amin'ny fahamarinana ianao ka misy manenjika mifalia rehefa mijoro amin'ny fahamarinana ianao kanefa misy mpanohitra misy antikristy tonga manalokaloka anao mampienitra anao mifalia ry havana fa misy matoa misy manenjika ianao de mimpanenjika toujours derrière fa izao mila manana fahasaina sy mijoro amin'ny fahamarinana ianao rehefa mijoro amin'ny fahamarinana ianao de zay le teneniny ato amin'ny soratra masina amin'ny andininy fahasivy amby roapolo hoe zanany naterany ianao zany lay mijoro amin'ny fahamarinany de fantatrareo fa marina lay andriamanitra ivavahanao de ianao zany le tena zanak'andriamanitra tena naterany ivavaka isika ry havana misaotra anao zay ry tompo andriamanitra hoe fa andriamanitra tianay ianao ary miantso anay ianao mba ahatonga anay hitoetra ao aminao irery any amin'ny teninao kristy hitoetra amin'ny fahamarinana trany fa rehefa mitoetra amin'ny fahamarinana izay mijoro amin'ny fahamarinana izay de ianao no miara-dalana aminay ary zany no ahitany olona anay ahafantarany olona fa zanak'andriamanitra tokoa izay de momba anay tantano izahay arovy izahay miaraha lalana aminay andriamanitra amin'ny anaran' Jesosy amen eny ary havana de samita in'andriamanitra indray mirary soa daholo